horesantsika dia misy fanazavana kely vitsivitsy zany a azo lazaina amin'izay fomba fanoratan'izay. Io zany a naiza ny voan'le olona mitendry dia afaka manoratra foana izy. Zany hoe io zany miankina amin'ny voan'ny olona. Misy olona tsika aloha manana olona manoratra aloha zany. Teo moa zany misy any Rambotina Etena, izy moa tena hoe raha amin'ny muzika gasy zany izy ny anisan'ny voalohany amba tena hoe nahasoratra zavatra be dia be. Amin'izao fotoan'izao koa misy namantsika mpanoratra, zany hoe mety be ny tsy mahalala azy misy ohatrany tsy dia tiako loatra monina anarana fa misy zao mpampianatra eto ihany koa izy manoratra ary mahasoratra zavatra tena tsara mihitsy izy. Ka zay zavatra zay zany tiako teneno hoe tsika rehetra afaka manoratra raha vao manomboka mahay mamaky solfège tsika zany afaka manoratra. Ary zay zavatra zay raha amin'ny eritreritra dia tokony ampidirina mihitsy amin'ny hoe ny fampianarana mihitsy zany hoe dia mbola kely ankizy zany dia efa mianatra manoratra fa tsy hoe mamaky foana zany. Satria misy eraeritreretra ndraindray dia tsy hitany ilay fomba tendrena azy dia rehefa manoratra izy dia hitany eo ihany le anaovana an'le izy. Zay zany ny zavatra ohatrany hoe tiako hisongadina kely zany. Zay zany ny zavatra tena eritreretiko hoe tokony atao. Eto misy mpampianatra koa ohatrany hoe mba miresaka an'izany zany tsika ohatran'izay hoe ohatrany hoe somary ampidirina amin'le fampianarana zany ampianarana manoratra ilay ankizy zany. Raha atao ary izy hoe voahotry hoe tiasa sy sixte reny fotsiny zany mbola hoe fantany ohatra hoe manofo mena mélodie kely tsotra iny dia asiany an'izay asiany tiersa ohatra dia manao renversement kely izy amin'le facture dia lasa sixte any mba amindray ohatra mba ho azony zany le anarana fa tsy hoe anara-tsy anjery hoe les intervalle lasa ohatran'izay fotsiny zany izy dia lasa mianatra tsy anjery an'izay leka izy nefa tokony hoe ampiariny amin'le hira henohenony fotsiny zany. Ohatran'izay zany le tena zavatra tiako tenenina mikasika amin'le fanoratana. Dia misy ohatra vitsivitsy kely zany azotsika lazaina ny fomba le hoe anoratana zany dia miangy amin'ny mélodie fotsiny zany tsika miangy amin'iny fotsiny dia alefa le mélodie dia mameno amin'ny gitara aloha matetika zany amin'ny akapobeany arpège no atao dia tsy maintsy tazonina le mélodie dia manao arpège ohatraohatr'izay foana amin'ny akapobeany fa rehefa misarotra aloha araka n'izy araka le olona zany manana inspiration hafa izy mety miova be le anaovany azy misarotra zay tsy hosarotra ohatra kely fotsiny ane ny andray mélodie tsotra be tsika zany loha. Ohatra zany hoe za zany ohatrany somary ny safidy misy hira mibesa zao ohatra satria ny antony fidianana hira tsotra hira fantatra zay iny fantatra ny rehetrarehetra fa tsika tsy andray ohatra hoe klasika be na ohatran'izay aloha fa leo transcription zany partition zany pour piano ohatra dia tianao tendrena amin'ny gitara izy dia efa misy an'le partition zany eo dia iny mamboaranao da tena amin'le gitara zay zany le izy kanefa miarany safidiko manokana dia aleoko ny tena hoe nisofina mihaino an'le izy zany nisofina mihaino amin'ny hira dia soratana mihitsy le izy dia soratanao amin'ny gitara fa ny azy zany ohatrany hoe raisiko hoe tonga dia nona fotsiny le izy aloha.
zany miloko fotsiny le izy dia ny fomba andraisana n'le rythme fotsiny zany dia io le ohatran'io zany cross dia ohatran'ny manakaikikaiky amin'ny bosasamba le rythme ohatra hoe dia zay zavatra zay fotsiny dia io zany tsy maintsy miverina foana na hira inona zany tsy maintsy misy ohatran'izay foana ny fiverenan'le izy rehefa hitanao le rythme le hira zany tsy maintsy ifona dia ifona andazoma mialatsiny aloha amin'ny raha tsy tena ohatry zany anao mivesa fa zao feniko an'le hira zany zao ohatran'io le rythme zany l'introduction fotsiny aloha zany amin'ilay hoe nitiavako anao iny zany dia ny zavatra tsotra indrindra zany ny azotsika atao tena hoe zay farany tsotra mihitsy aloha zany resahana fa io arakaraka ny tsiraireo afaka compliquena le izy rehefa avy eo fa ny farany tsotra indrindra zany raha manomboka an'iza dia tonga dia sixte fotsiny ohatran'izay eny zay moa zany ohatran'ny hoe tena anaovany an'le hira dia manao sixte fotsiny tsika dia asitsika fotsiny zany zay fotsiny aloha nanombokatsika zany manao sixte fotsiny amin'io zany dia zay fotsiny anaovana azy io zany ohatran'ny hoe notanakolotsika be dia be le izy zany eny aloha tonga dia atao hoe misy silence dia mazava ty zany forme le crochet anankiray eo alohan'le noir ohatran'io zao indraindray le hira zany ty zany dia ohatran'ny hoe io zany feony midina fotsiny dia tonga sola dia nefa misy feo anankiray zany manao octave amin'ity dia mitoy ohatran'io le izy tiako tenenina alaitsika fotsiny le zao le ataon'le fiokira dia zay aloha ny soratana zany dia nitsotra indrindra aloha zany raha amin'io manao sixte fotsintsika ohatran'izay zany mingatsika le fomba anoratantsika zany minga ny zavatra tsotra be ohatran'izay dia resahako teo moa misy amin'ny gitara moa zany arpège matetika no ampiasana dia tsika zany raha mitendrira dia mandray ohatra ihany zany ohatra hoe nisy hira-pivavahana anankiray zay ohatra dia tena azotsika tendrena tsotra be fotsiny hoe manao arpège fotsiny ndasy fa tsoratapelo izy azo beky reo aveo ohatra hoe zay zao le mélodie zay zao le mélodie dia rehefa soratantsika dia raha zay mélodie zao zany soratantsika dia misy banga mantsy eny satria misy deux temps raindray dia mandritran'iny zany mampifenoantsika le arpège n'le accord manaraka azy le izy ohatran'izay ny principe tsotra indrindra zany amin'ilay manoratra hira dia ataontsika ohatra hoe ohatran'izay zay le arpège zay le arpège tenena hitanao fa le fiokira tsina mijanona elabe zany le mélodie zany miantona be misy lava be dia tsy maintsy manao arpège anao zany mameno an'le izy satria dia na hoe hitanao accord-na re meno reo fotsiny zany natao dia manao ohatran'izay foana le zavatra menona le manoratra ka io zany afaka manao arrangement-nao ihany ianao zany rehefa avy eo le mélodie an'le fiokiran'olona iny zany tsy miova fa ianao afaka mamorona ny fomba style anaovanao an'le izy ohatra misy an'ireny hira ohatran'ny somary jazz ireny ohatrany hiran'ny ramanotany ireny zao dia mampiasa toa
reny zao le akorany tsara dia ny zahana mamoana zany mbola ohatra le basy any zany le zahana ohatrany hoe tsy tena mavita le ohatrany hoe olky ny basy iny zany afafaka atao iny zany rakaroana lavidavitra kokoa le izy satria orchestre mantsy le mitendry an'izy dia misy mihira dia ianao nefa anaon'izy amin'ny gitara dia anao zany mitady an'le akory aloha dia le basy jouenao zany atao somary manaraka tsy telo zany le izy ohatran'izay foana zany le hitondrana an'le fa le mélodie zany mila ianoana tsara foana zany hoe tsy maintsy ainao tsara zany le feokely dia miainga amin'izay foana ohatran'izay foana ny ingana amin'le fanoratana zany araka ny tena misy rahatera teo raha ny tena marina rehefa mitenitsika zany a mitendry hira ana dia tokony voasoratritsika marina mihitsy zay satria zay ny tsy ampy ary io zavatra io a tena anisany problématsika eto Madagasikara fa be dia be mihitsy zao mahay za tena mamarika an'izany misy atelier sy any io ny ankizy ny tanora amin'izao fotoana zao mahay mitendry be mihitsy a fa zay zany ohatrany hoe tokony hitariny ankely le mba miezaka manoratra amin'izay zay zany tena tsy ampy satria tsy angosy mihitsy le mizika atsika zany raha hoe mitendry fotsiny nefa ny mba ampitaina amin'ny hafa koa le zany le rehefa voasoratra zany dia afaka hitan'ny hafa sy ny ianarana zay ohatrohatran'izay moa le tia moa mbola fampitahan-kevitra ihany raha tena marina nge le mbola any fa ny tsaratsara mbola angataka tsika hanao